Indrindra moa zany dia rahaba sady misaotra anareo mpanao gazety namaly ny antso avy aty amin'ny syndicat zany izy ity sady solotenan'ny mpiasa ihany koa izay misy ao anatin'ny orinasa Ambatovy. Ary miarahaba ihany koa antsika ny tanàna aketo eto Tamatave zany satria ny vahoaka malagasy rehetra satria tsy tapona fenina ny zavatra misy sy mitranga amin'ny Ambatovy ankehitriny. Mpiasa raikitra maherin'ny 500 isa no natsahatra tamin'ny asany. Voalaza fa olana arabola no mahatonga ny fandraisana fanapahan-kevitra chômage technique. Tsy mitombona ny fanapahan-kevitra nandefasana mpiasa hanao chômage technique satria araka ny vaovao voarainay sy maro fototra anefa dia tsara ny mampahafantatra ny be sy ny maro fa 520 isanjaton'ny mpiasa ao Ambatovy no teratany vahiny. Ny magaga nefa dia tsy nisy nokitiana izy ireo na dia iray monja aza kanefa ireo vahiny no tena mandany ny volan'ny orinasa raha resaka karama no resahina. Ny 70 isanjaton'ny totalim-bola amin'ny karama faobe na masse salariale izay aloha isam-bolana no atokana ho an'ny teratany vahiny ka ny ambiny 10 isanjato no zarazaraina ho karaman'ny mpiasa malagasy. Koa nahoana no lay malagasy maro anisa fa kely karama indray no nahato amin'izao fotoan-tsarotra izao fa tsy ny teratany vahiny. Ohatra tsotra, ny karaman'ny teratany vahiny anankiray ao Ambatovy dia afaka andoavana karaman'ny malagasy 30 isa. Tsy karatra koa tatoato fa mbola manafatra teratany filipiana manjato ny Ambatovy nefa ireny dia karamainy avo 5 eny noho ny malagasy na dia asa mitovy zao aza no atao. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna velondreto Madagasikara izany rehetra izany. Tsy voaja ireo fitsipoka sy lalàna mifeny zony mpiasa toy ny vehivavy bevoka izay mila fitandremana ankehitriny no lasa inona ho afa-jaza. Manana porofo amin'izany izahay. Eo koa ny fampiatona vehivavy mampinono. Ny fampiatona ireo mpiasa arovana satria mitondra fahasembanana ara-batana. Faniliana tsotra izao ireo solotenan'ny mpiasa voafidy na ireo mpitarika syndicat. Indrindra ny nandroana ireo mpiasa nandray anjara tamin'ny grevy na dia ara-dalàna aza iny fitokonana iny. Tsy resahana intsony ireo mpiasa nasesy tamin'ny basy toy ny mpangalatra ivoaka ny faritry ny orinasa. Tao ihany koa ireo mpiasa nasaina namerina ny akanjo teny ankodina nefa tsy nanana solon'akanjo ka voatery ny boridana nandenody. Etsy ny mitomany, etsy ny menatr'olona. Potika tanteraka no avon'ireo tanora zanaka malagasy satria ireo tena mahay sy kinga saina no nalaina Ambatovy hiasa tao aminy kanefa zao dia nariny tampoka toy ny zaza kamboty tsy manana mpiahy. Noho izany dia manahitra ireo mpitondra fanjakana izahay mba anara-maso akaiky ity raha ity. Fampatsahivana. Herinandro vitsivitsy lasa zay dia nisy fitokonana nataon'ny mpiasa noho ny tsindry azo lena ataon'ny olombitsy mpitantana ny departemanta misahana ny mpiasa ny ao amin'ny RH. Nidina taty an-toerana ny ministra ny asa sy lalàna sosialy sy ny ministry ny indostria nanadiady ny zava-misy marina. Izy roa lahy ireo moa dia nahatsapa tanteraka fa diso teo anatrehan'ny lalàna ny asa eto an-toerana ny orinasa Ambatovy ka nahatonga azy ireo niaiky fa marina sy manana ny rariny ny mpiasa raha ny tokony. Etsy ankilan'izay nefa dia nilaza ireo ministra fa nahazo baiko avy tamin'ny filohan'ny pirenena fa tokony ataony fandaminana ny toetra raha no ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Izay no antony nahatonga ireo mpiasa nandefitra manana ny rariny ka nanaiky ny iverina hiasa
mba ho tombontsoa ambony ny firenena ary ametraka komity mpanaramaso kosa avy amin'ny fanjakana sady andray miaraka fa iny fitokonana iny dia fitokonana fanairana na koa hoe grève d'avertissement. Tsy ela akory nefa dia tsy nomena Ambatovy lanjany sady nataony tsinotsinona ny fifanarana voalaza sy nosoniavina teo anatrehan'ny minisitra isany sy ireo olom-panjakana tompon'andraikitra eto an-tanàna. Samy vavolombelona zany avokoa ny rehetra. Ary eo ampalatananay ampelantanany mpitantana ny orinasa Ambatovy eny ampelantanany ireo olom-panjakana isan'ny tokony isan'ny tsokajiny izany taratasy rehetra sy ny fifanarana zay natao sony izany. Soratra tompoko.